Raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara avy amin'ny zanabolana tamin'ity an'ity mbola nazo vahana hatrany aloha ny varatra tamin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara tamin'ity androany ity mety mitoetra amin'ny rapitsy zay fa amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao kosa indray dia atombanana ny malefaka hatrany izay tsoka navaratra azy izay satria dia misy indray ny arindraona rasantsika andalo ato atsimo Madagasikara ato manoloan'izay dia mety hiakatra araka izany ny maripana amin'ny fiandohan'ny herinandro indrindra ho an'ny havoatany sy ny ilany atsinanan'i Madagasikara iny mifanohitra amin'izay kosa nefa ny zavatra mety hitranga ho an'ny tapany atsimon'ny nosy satria dia atombanana idina ny maripana ambony indrindra any amin'ny talata anoany izay ny makasikasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina misy ny orana ny faritra savana lanjirofo sy ny faritra atsinanana ary koa ny faritra ambatsoa mandraona mety arahina herika ny ilany atsinanan'ny faritra sofia sy ny any amin'ny faritra aloatra mangoro mandraondraona kosa ny andro ny ilany atsinanan'ny faritra analamanga sy ny tapany avaratra amin'ny faritry vatovavy ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka na ny masoandro no ibatoerana kokoa ho an'ny rapiso atolakandro mbola mety hita hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny faritra sava mbatsoa na lanjirofo sy ny faritra atsinanana mety hitoetra hatrany ihany koa ny herikandro any amin'ny faritra alaotra mangoro sy ny ilany atsinanana amin'ny faritry sofia mandraondraona ny andro any tapany atsimo atsinanany nosy ary ipalika hatrany ny masoandro any amin'ny faritra sisa raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry vakina karatra raha toka manodidina ny 9 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny avoatany any amin'ny tapany atsimo atsinanana 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny tapany avoany atsinanana sy avaratra atsinanana kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana ny any amin'ny ilany andrefana moa mafana ny andro saika ahitana maherin'ny 3 degré celsius avokoa ny maripana voavinavina mahatratra amin'ny 7 degré celsius zany ho an'ny faritra na ny morontsiraky ny faritra melaky ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy kosa indray mbola mitohy hatrany ny tandrivindraona vitsy ho an'ny faritra sava mbatsoa na lanjirofo sy ny faritra atsinanana manomboka miverina maina kosa ho an'ny alaotra mangoro sy ny ilany atsinanany faritry sofia mety hisy ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany sy ny atany atsimo ary atsimo atsinanany nosy aorin'izay moa dia ny masoandro no ibatoerana ny faritra sisa dia mazao azy fa ny masoandro hatrany no ibalika amin'ny tontolon'ny andro ny alatsinainy izay raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 20 degré celsius hatrany aloha ho an'ny ambany indrindra ho an'ny eto avoatany mety miakatra 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany hatrany ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo izay maripana ambony indrindra izay ho any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana voavinavina raha amin'ny andro ny alatsinainy izay hatrany ny talata ary amaranantsika ny fandarana amin'ity an'ity mbola mety hisy hatrany ny tandrivindraona vitsy izay tombanana mandalo any amin'ny faritra ambatsoa na lanjirofo sy ny faritra atsinanana tombanana hitoetra ny zavona vao maraina ho an'ny atitany Madagasikara sy ny ilany atsinanana ary atsimo atsinanany Madagasikara iny indrindra hoa amin'ireo toerana izay tena misy ala no mety hitantsika n'izay zavona vao maraina izay fa aoriany zavona moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana torak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany andrefana dia anjakany masoandro hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay misy fiakarana hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny ho an'ny maripana eto amin'ny avoatany sy miova firy kosa izay ho an'ny tapany atsimo atsinanany anosy midina 20 degré celsius ny any amin'ny atsimo andrefan'ny Madagasikara iny tsy dia misy fivanagoavana kosa aloha zany ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefana satria dia raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay hatrany izay ny météo tamin'ity an'ity ary ara-piziray fotoana manaraka veloma tompoko